Fiadanany tompo daholy, fiadanana, tonona amintsika rehetra. Misy an'le hetsika le hoe miray feo ho an'i Kristy iny iarahana amin'ny pasteur Jocelyn Ranjarson i Joseph Dafy ary i Richard Solondraibe. De misy resaka VIP le izy misy resaka vidim-pidirana, resaka méga concert évangélika, fampisehoana goavana zany, tsy fantatra hoe Atsonjombe sa aiza. De anamafy ny publication zay efa nataoko antsoratra tao amin'ny page koa zany atao anatin'ity sary sy feo ity hoe raha miteny ianareo telo mirahalahy hoe miray feo ho an'i Kristy, de androany zany mba ny hevitra hoe tsy mety ve le hoe miray feo ho an'i Kristy raha ataonareo any an-tranonareo any. Ohatra hoe misafidy ny tranon'iray aminareo zany nareo telo mirahalahy, ohatra hoe tranon'i Joseph Dafy na tranon'i Richard Solondraibe na tranon'ny pastora Jocelyn Adjaina Ranjarson, any nareo no miray feo ho an'i Kristy. Tsy mety ve raha hoe discrètement any amin'ny tranon'iray aminareo telo lahy ianareo no miray feo ho an'i Kristy? Tsy mety ve zay? Proposition ny fa tsy hoe za akory no iza par rapport amin'ny pensée biblique mba voaray ako zany, de mba mizara ohatry ny olona rehetra mizara, fa tsy hoe je vise qui que ce soit, fa hevitra tahaka ny hevitra rehetra averiko ihany hoe tsy mety ve raha miray feo ho an'i Kristy any an-tranonareo any ianareo, sady tsy maintsy ve atao méga concert be le izy, tsy maintsy ve asina resaka VIP, tsy maintsy ve asina vidim-pidirana. Dinio zay zavatra mba zaraiko amintsika izay, satria rehefa mizara zavatra ohatran'izany mantsy de be da be no miteny hoe be kritika, mitsaratsara, tsy misy atao fa tsy manenjika mpanompon'Andriamanitra sy ny sisa rehetra, fa hevitra fotsiny hoe tsy mety ve raha miray trano, miray feo azafady, tsy mety ve raha miray feo any an-tranonareo ihany ianareo, fa tsy maintsy ve le izy hoe ankalazaina be atao resaka VIP asina vidim-pidirana, na ihany koa hoe manofa studio nareo de any nareo no miray feo ho an'i Kristy. Hitako tsara kokoa zay hevitra izay raha izay no entina iraisam-peo ho an'i Kristy. Hevitra avy aty amiko koa le izy fa tsy misy hoe inona akory. Ny antony itenenako an'izany dia enjeu be lay hoe filazantsara, enjeu be lay anarana hoe Kristy Jesosy ka tsy tokony loatra ho mélangena amin'ny resaka VIP, amin'ny resaka vidim-pidirana, amin'ny resaka méga concert be, amin'ny resaka cultana télé-réalité zavatra vulgaire be zany. Zay fotsiny le izy. Fa azo atao mahasosotra sy mahasorena anareo le izy fa fizarana tsotra ohatra ny fizarana rehetra ihany. Samy tian'Andriamanitra daholo tsika. Rahasoa, shalom.